tomboko lahy sy tomboko vavy. Rehefa miantso ny olona anoana dia miasa ny dikan'izay ary manampy azy nateraka ny entaentam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary zany manohana ny fitondrana zany dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoizany ity raha nisy voalohany Colonel Mikael faharoa ny malagasy miaramiainga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaka ny andahan zany, tsisy afaka nisy loky an'izany fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantaranyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy dia tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.